fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy sika miaravantsika rehetra mahatratra izao alahady fahatelo faharoa amin'ny volana marsa izao ary alahady manokana koa alahady fahavalon'ny volana marsa izany dia miaravantsika vehivavy manokana mahatratra izao andro raisam-pirenena ho amin'ny vehivavy izao raha mety nareo dia mba kopakopa tamina kely no ho an'ny vehivavy rehetra ho an'izay mipetraka eo akaiky vehivavy meolanja izy raiso tanana raha manatratra ny valo marsy dia samiota iny Jesosy ry havana. Eny ary asany apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo no ahitana ny afatra ho antsika amin'ity alahady ity iverenako makina tozony dia ny anaran'i Kristy Jesosy ary hoy Petera taminy ny beba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Everiko fa vitsy dia vitsy no tsy mahita sy anjery izany raha misy azy izany teny izany fa izay ilay no hevitra iainantsika hoe mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo amin'izao alahady fahatelo amin'ny karemo izao dia mampatsiaro antsika ny amin'ny fandinihan-tena tena mahazatra na manavanana antsika manko dia mandinidinika ny hafa mandinidinika olona hoe ohatraohatran'izao iny na hoe amin'ny lafiny tsara hoe tsara tarehy tsara toetra tsara saina na amin'ny lafiny hafa hoe ratsy na manombatomba azy le iny aby tsy azoazoko aby iny ohatra tsy haiko aby na ifandray amin'iny ary dia samy manana izay anombatombanan'ny olona mandinidinika olona fa eto kosa tsika ny tena tiany tompo ampitaina antsika amin'izao andro karemo izao dia hoe mandinika ny tenanao ianao ve azoazon'Andriamanitra ianao ve azoazon'ny hafa ianao ve milamina tsara fifandraisanao amin'Andriamanitra mandiny tena zany sika dia ampitaina amintsika arak'izany fa asa anankiray asain'ny tompo ataontsika zany amin'izao fotoana ny karemo izao na dia eo aza ro asa fanarenana maro ataontsika ny anisa tokantrano any noho ny vokatry ny rivo-doza dia asa anankiray asain'ny tompo ataontsika koa mandiny tena isika amin'ny perikopty nitoroteny Petera arak'izay alalantsika azy hoe latsaka amin'ny fanahy masina dia nitoroteny Petera dia tsiopo telo arivo ny olona nibebaka tamin'izay fotoana izay dia izay no voalaza nilay andininy hoe voatsinona tampony ny olona zany hoe niainga tamin'ilay toroteny niainga tamin'ilay tenin'Andriamanitra ny fandinihan-tena miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka sika zany raha saina mandiny tena dia olona mahay miaino tsara ny tenin'Andriamanitra misy akiny eo aminao ilay soratra masina ilay tenin'Andriamanitra izay ianao vo afaka matanteraka ilay asa fandinihan-tena hoe inona no lazain'ny tompo amiko amin'izany teny izany fa ny afatra voalohany dia ny hoe ny beba izay ilay afatra eto dia teny mahazatra antsika koa zany ny hevitra fototra dia hoe mitodika amin'Andriamanitra miova-todika mihitsy izany ianao raha todika ilay atsimo ianao dia todika mena varatra indray izao ary eo amin'ny lafiny rehetra na saina na ny fonao na ny fananao hoe miova tanteraka ianao miamboho ilay zavatra teo aloha ianao fa mitodika tanteraka amin'Andriamanitra fanekena hiala amin'ny faharatsiana amin'ny amafisam-po amin'izay firelehana tsy izy izay manko navoan'ireto Jesosy reto ndrere izy hoe firenen'Andriamanitra firenena manan'Andriamanitra dia tsy mirarany amin'ny Jesosy izy rehefa tonga Jesosy tsy nieritreritra izany ino an' Jesosy zany fa tonga dia nanombantombana
ambanivoda io zanako Josefa mpandrafitra io tsy mino an'io zay nandinidinika fa tsy nandinitena fa tenin'ny soratra masina dia hoe beba mila mitodika amin'Andriamanitra fa antoka amelana ny amintsika zany io no fiadanana io no firindranom-piainana io no loharano-tsoa malasa sainantsika ny raonady raha zao tontolo zao mikorontana fa ao amin'Andriamanitra no misy ny loharano-tsoa ny fiadanana mampieritreritra hoe tsy mandreny tenin'Andriamanitra tsy tonga amin'ny fibebahana tsy misy akony aminy ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy zany hoe fiovanon-tsaina fiovanam-ponoana fiovana fialana miara-tsiny zany dia tonga ny raonady izay mafampana tokoa amin'izao fotoana izao ka isika ry havana na dia matetika aza mandrezany teny fibebahana zany dia mandiniteny sika hoe saozatra fotsiny sika fa asana tena iainantsika ilay fibebahana na tsy fa izao perikopy izao dia antitra tena hoe tena tiany tompo dia sika mandinika ny tenantsika mibebaka mitady fiovana zany ao amin'ny toe-tsaina eo amin'ny mpanahy sao mirere amin'ny zatsy ianao na mirere amin'ny zavatra ohatran'izao ianao na mieritreritra mety ny fiainanao amin'izao dia mamela antsisitsisy ny an' Jesosy mety hoe mpivavaka ihany sika mitonona mpivavaka ohatran'ireo jiosy mpivavaka tamin'Andriamanitra fa tena navitaony ivelan'ny fiainany mihitsy zany Jesosy zany nanao aman-javatra izy na dia mpivavaka aza ny amin'izany sao sanatria mba izany koa sika fa ny vola izay nahazo antsika tamin'ny resaka siklôna dia araka ny tenenina teo hoe misy asa fandarenana maro samihafa fa misy asa taky tompo antsika koa fanalenana ny fiainantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona mila mibebaka isika mitodika amin'Andriamanitra mamela ako ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra dia antso ataon'ny filazantsara zany ry havana ny amin'izay fibahantsika hoe mila mitodika tanteraka amin'Andriamanitra sika fa ao ny loharano-tsoa ao ny fiadanana ho antsika na dia eo aza ary tena ilaina no fanampiana tolo-tanana fitondrana mivavaka sy ny sisa dia mila zany fitodiana amin'Andriamanitra zany sika ary indrindrindra manontany tena mandraka hoe manahoana manao akory ny fifandraisako amin'Andriamanitra ny situation eo anatrehan'Andriamanitra fa izay le atao hoe fibebahana ny fonoko an'Andriamanitra manakory zany manatrehan'Andriamanitra hoe fa tena mivonona miala amin'ny ratsy fa izay fanapahakevitra ao anatin'izany osin'izany tena hoe fibebahana zany rehefa mandreny tenin'Andriamanitra fa ny faharoa dia izao mibebaha ianareo ny teny eto ary inona ny faharoa aoka nino eo amin'ny andefavaroamtelopolo ary hoy Petera tamin'ny mibebaha ary aoka samy atao batisa tsy dia misy firy eto natao anatin'ny fiangonana hoe mbola tsy vita batisa zany amin'ny ankapobeny fa na olon-dehibe na zaza madinika na tanora dia saika vo misitraka zany fa natao batisa zany avokoa fa fandrenesana ny tenin'Andriamanitra miteraka an'izany teo amin'izay efa tonga taona fa fandrenesana ny tenin'Andriamanitra koa miteraka sy manosika ny ray aman-dreny anotra ny zanany amin'ny batisa ary raha le fanekena ny fanekena tazontsika dia hoe ampianatra azy ny antony zao fanao batisa zao tsy hoe vita teo amin'ilay fanao batisa ny fanaovana batisa ny fanolorana ny zanaka atao batisa fa lay andraikitra lay engagement miandry zany hoe ampianatra azy mba hatonga azy ho amin'ny fibebahana mahatonga antsika rehetra ho amin'ny Kristy zany batisa zany hoe izy natao batisa mitafy amin'ny Kristy olo-baovao tsy le mampamotanao ntsony mijerena raha miantso antsy fibebahana amin'ny Jiosy Petera tao amin'ny toroteny dia tsy lay izy nanombo an' Jesosy tsy nino an' Jesosy no jeren'Andriamanitra raha mino izy raha manolo teny izy fa
fa izy mitafy ny finoana Jesosy dia ilay mahazaraka azy Jesosy no hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia voavelany heriny. Ary izay koa tsarovatsika ry havana hoe ilay Jesosy soreriko antsika olo-vaovao isika ary raha mibebaka ka atao batisa mbola ilay Andriamanitra ihany izany no fototra amin'izany rehetrarehetra izany ary tsy haitraitra izany fanaovam-batisa izany fa rehefa vita batisa isika rehefa nampianarina ny antony nanovana batisa antsika isika dia ilay olona maty-paniriana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tenenina tsotra ny batisa dia izao fanoloran-teny manompo tena ho an'Andriamanitra ianao. Ohatran'izay ihany moa ilay tenenina rehefa atao batisa hoe ndray aman-dreny izay manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra. Fanoloran-teny ho an'Andriamanitra ianao fa tsy ho anao sy ny sitraponao. Raha natsoina ny Josy ho an'i Jesosy fa tsy ho amin'ny finoana diso fa amin'ny finoanan'i Jesosy. Dia afa-tsaivana antsika izany ry havana hoe izay ilay amin'ny fandinihan-tena fitaovana ho amin'ny batisa tsy lehibe baka ihany, tsy hoe misentosenty no faratsy fahadisoana efa izy izay fa ilay dikana manaraka ho amin'ny fanoloran-tena izay tenenilay teo fanaovam-batisa ary tsy hanavalo ho ilay Andriamanitra fitiavana fa mila anao mino an' Jesosy malaiky ny famonjena vitany. Ny fahatelo dia izao andray ny fanahy masina. Izay ilay dikana fahatelo, aoka andray ny fanahy masina. Dikany hoe fanahy masina tsy hoe dikany fa ny asany mana-masina manokana anao an'Andriamanitra ny kamekomena dia ampianarina atao hoe masina voatokana miavana ny tsy mifangaro maro any fiainanao amin'ny fiainana zao tontolo izao eo amin'izao tontolo izao ihany sika araka ny teny Jesosy hoe tsy ny ampiana azy amin'izao tontolo izao fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Ny ampiavaka amin'ny finoanao amin'ny finoan'izao tontolo izao mino an'Andriamanitra trinité ianao fa tsy mino izay zavatra everiny olona ho Andriamanitra sy mahavonjy sy mahery sy azo ametrahana fitokisana sy ny sisa na matovitovy foana koa ny arena sy ny fananana. Tsy hoe ratsy mandrakarivo izany fa ny ametrahana ny finoanao amin'Andriamanitra izay loharanony avendreny no zava-dehibe. Izay ilay hoe masina manokany tena miavaka ho an'Andriamanitra dia miombona izany amin'ilay teny voasoratra amin'ilay teny soratra masina hoe ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky na ny raha tanàna ahy ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako. Izany hoe efa voatokana anao sitrapon'Andriamanitra ianao, manokantena anao sitrapon'Andriamanitra ianao na ny fiainanao andavanandro fiainanao ihany fa mieritreritra misaina mandrakariva hoe sitrapon'Andriamanitra ve ty manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mikendrika io sitrapon'Andriamanitra ve amin'izao ataoko izao. Ilay fiainanao teo aloha izany fiainantsika tsy hafan'olon'i Jesosy fa izay tsika nentsika tamin'izay nitiavantsika azy ny fiainantsika na ny finoantsika koa na dia mivavaka azy fa izany kosa antitra ny terina hoe mibebaka ianao manolo teny ianao mandray fanahy masina ianao voamarika eo fiainanao fa mandray fanahy masina ianao nanoka teny ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao. Sy afandraisana andraikitra amin'izay rehetra ilananao ary ny andronao sisa dia atsapana hoe tafara nanana amin'i Jesosy Kristy ianao tariny fanahy masina ianao. Mety osika hoe mora mpitenenana hoe izany fa isika manana fitaovana dia ny vava mangataka ny fanahy masina, mangataka ho tarehin'ny fanahy masina ary Andriamanitra manome malalaka izany. Ary eto ny fanahy masina teneniny mihitsy hoe fanomezana aoka andray fanomezana zarain'Andriamanitra ho an'izay mino an' Jesosy mandraisa fanomezana mba ahafahantsika mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Malalako azy ry havana dia izao ankoatran'izany hoe mibebaka miova fo miova fisainana
fon'Andriamanitra dia hoe atao batisa manolo tena ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy voavela heloka ary koa mandray fanomezana zava-dehibe dia ny fanahy masina tarihin'ny fanahy masina miketra sitrapon'Andriamanitra tsy manao anao foana tombontsoa anao manoka zany fa mbola mahafinaritra ohatran'izany koa ilay andiny fahasehonteny koa na ilay solomaisy amin'ny anaran'i Jesosy fanonteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo na iza tson'Andriamanitra anatinazy misy fianton'Andriamanitra ao ary ankoatra ny tombontsoa eo anao manokana ny zavatra raisinao amin'ireo diana telo ambonindreo dia ny mahafinaritra dia izao mamela ako any amin'ny taranakao mamela ako any amin'ny zanakao ilay fitahian'Andriamanitra anao misitrako izany koa ny taranakao ny zanakao ary raha mbola gasy koa gasy tsy misy tsy tia zanaka izany mitempo anatiny fotoana na ratsy ary mbola hiteny hoe ny adalany hafa iomezana fa ny adalany tena tafidamba ilay fitiavan-janaka ilay fitiavana ny taranaka ary antsoiny Jehova ozy izy ho anosiny taranaka ao zany dia zavatra mahafinaritra zany ravana amin'izao fotoana karen'izao ianao mibebaka ianao manolo teny ianao mandray ny fanahy masina fa ny taranakao koa tahian'Andriamanitra omen'Andriamanitra ny zavatsoa izay isitrahanao koa mitainantsika izany teny izany ravana mitondra fandinihan-tena lalina eo amin'ny fiainantsika hiavozantsika ary isitrahantsika ny teny fikasana ho antsika sy ny zanantsika arak'izay ntson'Andriamanitra antsika dia ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amen.